ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Mirahabantsika rehetra nahatratra ity alahady fahaenina manaraka ny paska ity, ary alahady ahatsiarovana ny fiombonan'ny fiangonana protestanta de ny FFPM zany, zay efa nisy hatrany amin'ny 17 taona lasa izao. Isaorantsika n'Andriamanitra zany fa ny fiombonan'ny fiangonana protestanta de fa 17 taona ny ainana ankehitriny, ary de isika fiangonana rotonta ireo zao ny vavolombelony zany, satria ireo misiona ny tambatra tam'izany taloha zany efa tsy misy intsony, fa de nijanona intambatra ao amin'ny FJKM sy ny FLM, ary de manamarika ny anjara fiainan'ny fiangonana protestanta eo amin'ny tantara izany. Amty anio te ankatoavin'ny fitarihin'ny fanahy masina, ary eo na mitombosika amin'ny alalan'ny liturjia endriny fahatelo, ka dia iombona am'izany isika tsy ilaza sy hanolotra ny hira intsony aho, fa efa tonga dia tarihan'ny zava-maneno isika rehefa mifarana ny anjara teny izay ataoko. Ka dia andeha isika iombona idiran'Andriamanitra ray amin'ny salamo 150. Iray feo isika ka iombona idiran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hoe: Alleluia, hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorin'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihiny zay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao zay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova. Amen. Ivavaka isika rehetra idiran'Andriamanitra ray. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny, isaoranay ianao fa hakaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona, fa mindrampo sy fitsarana no ankalazainay. Ianao tompo, ianao tompo, no hody arainay, ho anao aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana, sy eo amin'ny Kristy Jesosy, hatramin'ny taranaka farany indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
Amen. Bonjour les enfants, bonjour les grands. Nous sommes toujours au mois de mai et pour ce mois, les églises de la FGKM étudient le thème Ankatwaf Nifitari and Fanaimasen, qu'on peut traduire par Obéissez à la direction du Saint-Esprit. Pour ces 5 minutes, nous allons nous baser sur un texte de notre péricope d'aujourd'hui qui se trouve dans Galates chapitre 5 versets 16 à 26. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais je vous conseille de le lire tranquillement chez vous avec vos parents. Là, j'ai juste pris 3 versets qui me semblent bien résumer le passage entier. Le verset 16, le verset 17 et le verset 25. Le verset 16 nous demande de marcher par l'esprit pour ne pas faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Quand nous voulons aller quelque part, mais que nous ne savons pas comment y aller, que mettons-nous pour trouver notre chemin? Eh bien, c'est le fameux GPS. C'est quoi le GPS? C'est ce système qui nous permet de savoir où on se trouve, le petit point vert qui est là, mais aussi le système qui nous guide pour aller vers notre destination, le petit point rouge tout au fond que vous voyez. Donc quand Jésus nous demande de marcher par l'Esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit devient notre GPS, celui qui nous guide pour qu'on trouve notre chemin tous les jours. Le verset 17 nous dit que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Eh bien, vous voyez sur cette image, les enfants, le monsieur, il a 2 GPS. Celui qu'il touche lui demande d'aller à gauche. Et celui d'en bas, au contraire, lui dit d'aller à droite. Lequel des deux va-t-il écouter? Où va-t-il aller? À droite ou à gauche? Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous aussi, nous avons 2 GPS. Nous-mêmes, notre nature humaine, et le Saint-Esprit. Et les deux nous donnent des indications contraires, comme le GPS du monsieur. Notre nature humaine pourra nous demander d'aller à gauche, tandis que le Saint-Esprit pourra nous demander d'aller à droite. L'un nous montrera le bon chemin et l'autre nous fera nous perdre. Vous les enfants, vous allez au Sékouléla pour pouvoir connaître la vérité, pour pouvoir connaître le chemin qui est Jésus. Nous avons accepté Jésus dans nos cœurs et il nous a donné le bon GPS, son Saint-Esprit, pour nous guider tous les jours. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginons que vous ayez fait une grosse bêtise. Maman vous demande, qui a fait cette bêtise? Vous avez 2 choix entre mentir ou dire la vérité. Quelle voie doivent suivre ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit d'après vous? Eh bien, la voie de la vérité. Car ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, Jésus leur a appris à ne pas mentir. Donc, nous devons choisir le bon GPS. C'est quoi le bon GPS? Eh bien, maintenant, nous le savons. Le bon GPS, c'est le Saint-Esprit. Donc, soyons toujours guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne tous les jours et nous transforme à l'image de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui, les enfants. Il nous demande de marcher par l'Esprit, de toujours nous laisser conduire par l'Esprit. Car le Saint-Esprit nous conduit vers la meilleure des destinations, qui est le royaume de Dieu. Et l'itinéraire qu'il a préparé pour nous est merveilleux, magnifique. C'est un chemin d'amour, de joie, de douceur, de bienveillance, de maîtrise de soi, de patience, de bonté, de paix et de foi. Donc voilà les enfants, avec Jésus, nous avons le meilleur GPS qui est le Saint-Esprit. Il faut qu'on apprenne à écouter le Saint-Esprit qui est en nous et le laisser nous guider. Le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. À Dieu seul soit la gloire.
Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci car en t'acceptant dans notre cœur, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous guider dans notre vie de tous les jours. Apprends-nous à toujours l'écouter, à le laisser guider nos pas vers le droit chemin qui nous mène à ton royaume. En ton nom Jésus, nous avons fait cette prière. Amen. ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny tenin'andriamanitra zay hotorina amintsika dia araka izay hita ao amin'ny perikopa nyvakina tamintsika amin'ity ity dia ny Mateo 4:20 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 30. Hoy ny vakin'izany te izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona. Dia nosotraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe moa ity va lay zanaky Davida?
fa no nareny ny fariseo zany de hoy izy tsy misy amoan'le ny demonia afa-tsy belzeboba lohany demoni. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny de nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra zay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana de miady an-trano izy, koa ahoana no areta ny fanjakany? Ary raha Belzeboba no moahako ny demoni, iza kosa ny mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany de izy ihany no mpitsara nareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no moahako ny demonia, de efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handrobany entany raha tsy ahafato ny alohany mahery de vao handrobany eo an-tranony izy. Izay tsy momba ahy dia manohy hitrahy, ary zay tsy miara mamory amiko dia manahaka. Amen. Anankiray aminareo zava-mahagaga nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny androny ny fanasitranana ny marary. Ary zany de mba hampisehoana fa manana fahefana amin'izay rehetra mahazo ny olona izy. Hita eto koa nefa fa misy sokajinaretana ataon'ny fanahy ratsy. De le fanahy ratsy antsoina hoe demonia na demony no mahazatra antsika raha amin'ny fiteny mahazatra andavanandro. Misy demonia zany hoe nahazo aretina tamin'ny fidiran'ny fanahy ratsy tao aminy le rangahy. Ary lay aretina nataony taminy de fahajambana sy tsy fahafahana miteny. Zany hoe mona hoy ny filaza azy. Ampahafantariny soratra masina eto fa tsy hitanao vatana na tsy hitanao miariary ny demonia na ny anjely ratso izy milaza ny atao hoe demonia eo amin'ny Matteo 7:22. Nefa kosa ny asany, ny heriny sy ny fombany, zany hoe ny actionny ao amin'ny olona de hita maso ary hain'ny olona rehetra fantarina. Hitantsika eto avy hatrany ary fa nentina teo amin'i Jesosy Kristy lay lehilahy marary de nosotraniny ka avy hatrany sady nahiratra no afaka niteny. Zany no hery sy fahefan'i Jesosy Kristy ry havana. Tsy indray mandeha nisy nodro zao, tsy indroa, fa nisy maromaro ary amin'ny endrika sy ny fomba samihafa ao amin'ny voalazan'ny filazantsara 4. Samy manako lazaina amin'izany Matteo, Marka, Lioka, Jaona. Kanefa koa na ankehitriny aza dia lazaina tsotra fa misy aretina tsy sitram-panafody, tsy afaky ny dokotera na ny psychologue na ny psychanalyste, fa sitrany vavaka sy ny anaran'i Jesosy Kristy izay tononona enti-manasitrana azy. Tena mbola misy zany, ary manana n'izany toerana hanatanterana an'izany maro isika ny fiangonana protestanta any Madagasikara, zay anasitranan'olona amin'ny vavaka sy ny famoahana ny demonia. Zany no hery sy fahefan'i Jesosy Kristy ary zava-dehibe mihitsy ka asehony eto. Manarak'izay ny zava-niseho avy hatrany gaga ny olona maro ary nanjary tonga hatramin'ny fanontaniana hoe fa iza marina moa ity e? Ary ny fariseo, zany hoe ireo fariseo moa dia ireo mpampiana-dalàna, ireo mpanaraka ara-bakiteny sady feno ny fepetra rehetra takia ny lalàna, de tsy mba nahavita toy izao nataon'i Jesosy izao, ary zay no nahagaga ny olona. Satria ireo mpampianatra ny lalàna, ireo mpampianatra ny programa sy ny sitrapon'Andriamanitra ireo dia tsy nahavita toy izao ka gaga ny olona. Dia nitsotsorony ny fariseo fotsiny hoe i Belzeboba alohan'ny demonia no amoahany demonia. Ny hoe Belzeboba moa de anankiray amin'ny anarana intsonany demonia. Izao zavatra eo revana de mampahatsiaro antsika ny zavatra niseho tamin'ny andro Pentekosta voalohany lay tao Jerosalema, zay nitorin'ireo apôstôly avy any Galily ka nanomezana anarana hoe ngareo tsy galilianina, ahoana no aizantsika mandreny zava-dehibe nataon'Andriamanitra amin'ny fitenitsika avy. Ary dia hoy ny sasany sady niomendry zareo reo de nitsotsorony fotsiny hoe leon divay mamy reo e, zany hoe mamy ny fiheverany azy. Ka ny raharady izao sady nanao tsinotsinona
no tsy nandiny javatra nefa mba fariseho ihany. Zany raha nitoerana zany fariseho zany. Eo an'loha ny asa mahagaga tsy ampoizina ataon'ny tompo na ampanaovan'ny olona zay nantsoiny no fidiny ny rahiny dia maro ny tsy mantakatra an'izany sady tsy mino zany. De marina amin'reto fariseho reto sy ny olona sasany ankehitriny tahaka azy reo zay manana fisainana to azy reo, ilay voalazan'ny pasteur Titus Rasindrasina rainy io, Titus Rasindrasina hoe zay ny mba takatry ny sainy. Tonga ny olona mitantarany amin'ny any, ianao ny manao an'izao tompoko, ianao ny manao an'izao président, ianao ny etsetraetsetra. De izy ay zay ny mba takatry ny sainy. Zay koa ry havana no lesona azo tsoahana raha sendra misy ny manao toy izany na miteny toy izany amintsika eo anatrehny asa ampanaovan'i Jesosy Kristy ny mpanompony na ampanaovany ny fiangonana. Misy olona manatsotsotra avatra zany, de izay tokoa, zay reny mba takatry ny sainy. Tsy te handeha lavitra, aza mifamaly amin'ny olona toy izany na miady hevitra amin'ireny fa vao mainka mampidina ny valeur anao sy ny finoanao zany. Zao ny tenin'ny soratra masina amintsika araky ny nampitondrainy Jaona ao amin'ny epistily fahatelony ny 9:12. Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka fa ny tsara. Zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa zay manao ratsy tsy mba nahita n'Andriamanitra. Dia mitoy ny toe-javatra. Raharaha fantatry Jesosy anefa nieritreritra izy ireo ka tonga de nahitsiny avy hatrany hoe raha i Belzebuba ho izy no amoahako ny demoni, de miady an-trano Satana sy ny demoni menakavy ka ho rava ny fanjakany ary ho resy ho azy izy. Noho izany de diso hevitra ianareo fa tsy mariny zany, diso hevitra ianareo fariseo fa tsy amela ny efa babiny ho lasa indray izy. Noho izany tsy marina zany ny hoe Belzebuba no amoahako ny demoni. Zavatra faharontsiriny tompo tamin'io moa de no hoe raha i Belzebuba no amoahako ny demoni de mba iza kosa no amoahany zanakareo azy. Satria moa na ny fanasitranana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ny famoahana ny fanahy ratsy dia fantatra izy ireo tsara fa ampianarina sy ambarany ny soratra masina teo amin'ny jiosy zany zay nampianarina izy ireo. Ka eto ny dikany hoe ny zanakareo eto dia tsy inona fa ny dikan'io amin'ny teny grika de hoe ny mpianatrareo, ny disciple ozy, ny mpianatrareo, ny rahalahanareo. Ireo ihany ozy no hitsara sy hevitra anareo ho mpandainga sy mpampianatra tsy marina eo amin'ny fiarahamonina. Zay ny tenin'ny tompo. Eto ry havana de tonga de manindrona ny valitenin'i Jesosy eto. Ny devoly sy Satana aza tsy miady an-trano. Zay no ambaran'i Jesosy. Ary tsy hiady an-trano izy samy izy. Mahamenatra io tenin'i Jesosy io. Mahamenatra io fa reto fariseo reto moa de asa ny fatakarany azy. Fa izao mantsy ampangainy ny fiteny atao hoe niany ny faharatsian'ny saina sy ny tsy fananana fitiavana. Marina amin'reto fariseo reto sy ny olona manana fisainana to azo reo no hoe ny omby sy ngiorona amin'ny tandrony, ny olona sy ngiorona amin'ny teniny. Ary hoy Jesosy ery amin'ny 9:12 amty 9:17 amty 12 ty. Fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Zay ny tenin'i Jesosy Kristy mamarana an'io toko io. Tandre miandry havana ny fiteny fa ianao ihany no voa raha tsy mitandrina. Ary zany zao no nahazo an'ireto fariseo reto. Mba iza kosa ary no amoahany zanakareo ny demoni raha i Belzebuba no amoahako azy. Zany moa izy rehefa olon-dehibe miteniteny foana ka de raikitra ho tantarany momba azy reto mandrak'androany ary de ho tany saina amin'izao tontolo zao mandra-piveriny Jesosy Kristy fanondrony. Amin'ny olona manao toy izany de marina aminy ity oabolana malagasy ty hoe tahaky ny omby lahy mitrongo votry. Ny votry dia ilay tany angoniny vitsika na mitra iny ary de lasa dongony ka tonga ny omby dia mitrongo an'iny na mikisikisina an'iny amin'ny alalan'ny tandrony fa dia
vasoka be ny endriny rehefa avy eo, feno vovoka ny endriny rehefa avy eo, de zay no mahatonga ny hoe ombolahy mitrongo votry ka vasoko ny ataony. Zavatra manaraka eto raha ny fanahin'Andriamanitra kosa hoy ny tompony moahako ny demonia, de efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ho tranony mahery, androba ny entany sy ny tranony izy, raha tsy afatony aloha ny mahery, de izay izy vo androba ny eo an-tranony. De tohizany Kristy ka ataony hoe izay tsy mombay de manohitra ahy, ary zay tsy miara-mamory amiko de mampiparitaka, zay mampiahaka, manahaka. Ao amin'ny fanjakan'ny lanitra de tsy misy hoe mitazantazana, enoeny ihany, tsy de miditra lalina, fa tsotra ny tenin'ny tompo, na mombay na manohitra ahy. Satria ny fanahin'Andriamanitra no moahako ny fanahy ratsy, hoy Jesosy, dia efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ka na ianareo efa ao anatiny, manaiky an'izany, na ianareo mbola nivelany, tsy manaiky an'izany. Fa efa noroahiko ny fanahy ratsy, noroahiko ny devoly, hanafahako izay ny baboiny, ary de izay tokoa ny sorony Satana, noroahany fanahy ratsy, izay tsy navelany teny, izay tsy navelany ahiratra, kanjo rehefa nirahana sy nisitran'izy dia afaka lay olona. Ny anam-porofona mantsy fa efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona, de tsy hananany Satana fahefana intsony izy. Zay ihany. Ny anam-porofona fa mahatsiaro miainao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, na de fitahiny Satana sy tafihiny Satana aza, dia tsy hananany fahefana intsony izy. Zany hoe tsy manome vahana na manao zay ampisongadina ny devoly sy ny asany intsony ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nahery ny tenin'i Jesosy hoe fa rehefa tsy miaraka amiko de manohitra ahy, ary zay tsy miara-mamory amiko na zay tsy miara-manangona ny olona amiko hoy izy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hovonjeny, de mampiahaka na mampiparitaka. Eto zany no miseho amintsika lay voalazan'ny tompo ao amin'ny Matteo 7:20 miverina indray, lay teniny manao hoe ka dia ny voany no ahafantaranareo ny azo. Zany hoe arakaraka izay fahatsapan'ny olona izay no atsapanao azy hoe aizany misy azy. Zao no lazain'ny pastora Rafaralaim-bola, pasteur fahiny tao amin'ny vaovao-piangonana, tao amin'ny radio protestanta, rehefa milaza ny vaovao-piangonana ekumenika izy ny lahady maraina, ary mamarana izany filazam-baovao zany. Tao no lazainy ny vaovao, lazainy ny vaovao, lazainy ny vaovao, de milaza tantara kely eo izy, zavatra nisy karazana am'ilay atsontsika hoe anekdoty kely, fa faranany an'ity lazaiko aminao ty koa eo anatrehan'izay ty zavatra hoe ary ianao mba ahoana, satria zay reto fariseo reto, zay reto olona ireto zay no heverina fa mahalala zavatra. Ny fiangonana malala mba olona mpampianatra lalàna teo amin'ny fariseo ihany nge, teo amin'ny zanak'Israely ihany nge zany fariseo zany, ary anisany nanana ny lazany, saingy natanjaka loatra tao amin'izy ireo ny fialonana an' Jesosy Kristy, ny firehariana ho olona mahalala teo amin'ny fiarahamonina jiosy, ary nahatonga azy niteniteny foana, ary nylazan'ny tompo azy de hoe miteny ratsy ny fanahy masina, izay voalazany Jesosy fa tsy ahazahoana famelan-keloka, tsy maintsy andraisana famaizana, dikan'izany hoe tsy ahazo famelan-keloka, tsy ahazo famitsorana ny eloko zany, fa tsy maintsy andraisanao ny valiny izany. Fa ho amintsika de hoy ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Romanina 12:14, fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika faharetana sy fiononana ao misoratra masina. Izay rehetra voasoratra fahiny ary ao anatin'izany tony perikopa itony, de nomena antsika ho fianarantsika, hananantsika faharetana sy fiononana avy amin'ny soratra masina. Aseho ny soratra masina ny filazan'ny Mateo araka ity perikopa efizaka amin'ity, ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Kristy tety an-tany. Asehony zany mba hakantsika lesona sy ny fomba tokony ho fiainantsika pino, indrindra fa isika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankatoavy ry havana, ankatoavy ekeo, ary ankatao mihitsy ny fanahy masina, fa
izy ihany no any afaka hitarika atsika andeha araka ny fahamarinana ka tsy hanao teny hanohitra na haka fanahy an'i Jesosy Kristy izay iafara amin'ny fanoherana na fanaovana tsinotsinona ny fanahin'Andriamanitra tahaka izay hitantsika eto amin'ity perikopa ity. Ho amafisin'i Jesosy Kristy amin'ny alalantsika ny fankalazana ny Pentekosta afaka herinandro fa tena tiany isika, tena tiany isika ary ny fanahy masina izay irahiny no hitarika atsika, hanampy antsika mba handresentsika ny asan'ny nofo. Dia ny asan'ny nofo izay mampivaona ny finoana araka lazainy ny tany sain'ny Galatiana toko 5:7 eto hoe fa miharihary ny atao hoe asan'ny nofo perikopandroanitra teo eo dia ny fijangajangany, ny fahalotona, ny fijejojejoana, fanompoatsampy, ny fanaovana ody ratsy, ny fandrafiana, ny fifandirana, ny adilahy, ny fiafinafonana, ny fifampiandaniana, ny fisarahana, ny fitokonana, ny fialonana, ny fimamoana, ny filalaovandratsy ary ny toy izany. Asan'ny nofo zany. Ary zay asan'ny nofo zay raha lazaina amin'ny teny hafa dia zay no araraoton'ny Satana isitonana antsika mba hanoherantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny Tompo Jesosy dia nampanantena fa azontsika resena tsara ireo asan'ny nofo ireo. Azontsika atao tsara ny tsy manao ny fanaon'ny fariseo raha manaiky sy miaraka amin'ny fanahy masina isika. Efa niaina ny kristianina mahatoky marobe zandriavana ary nahafahan'Andriamanitra ray nampiseho ny voninahiny sy ny heriny tamin'ny fomba samihafa ka nampihaiky ny olona maro hoe tena misy tokoa zao Andriamanitra zao, mahagaga ny fomba fiasan'Andriamanitra. Hoy ary ny afatry ny Tompo anao amin'ity anio ty. Raha velon'ny fanahy isika dia ao ka handeha araka ny fanahy. Raha velon'ny fanahy isika dia ao ka handeha araka ny fanahy. Dia hitantsika ireo ambara fa vokatry ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Tianao zay mampalahelo anao, tsy tia ho tintsony aho, tafasaraka voatokana ho an'ny fanjakanao noho ny famindrampon'ny Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firay sanaminao. Fanahy masina fenofeno iaho toy ny fofonaikio ilaikio ny fisina sakaizanao akaiky ny fonao ianao no any Andriamanitra ety an-tany mangetaeta andeha amin'ny fanahy
Teu sakaizanao akaiky ny fonao. Ianao no any Andriamanitra ety an-tany. Avide turuya Turuia etutariwa etutariuau, tsy misy atakaloko zay efa nanako avy aminao. amarinwa Amarinao, amasinwa amasinao, ampianarwa hazavao ao amin'ny firasana minao. fanahy masinao, fenofeno iao, toy ny fofonakio, ilakio ny fisinao. Teu sakaizanao akaiky ny fonao. Ianao no any Andriamanitra ety an-tany. Avide turuya Turuia etutariwa etutariuau, tsy misy atakaloko zay efa nanako avy aminao. amarinwa Amarinao, amasinwa amasinao, ampianarwa hazavao ao amin'ny firasana minao. fanahy masinao, fenofeno iao, toy ny fofonakio, ilakio ny fisinao. Teu sakaizanao akaiky ny fonao. Ianao no any Andriamanitra ety an-tany. rentsika teo ary ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izay nitoriana, ary no amafisiny ny hira nataon'ny Esteke, ndeha isika hanatona ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka fiekenkeloka sy fifonana, ary dia iombona amin'izao vavaka izao isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanak ary fanahy masino, misotranao zahay fa manana izao fotoana izao mba hianoana ny sitraponao tamin'ny alalan'ny fitoriana ny teninao. Mangataka aminao ary zahay izao ry Tompo, mangataka aminao zahay mba handray izao vavaka fiekenkeloka ataona izao, fa efa nisy tokoa ny fotoana maro nanamaivananay ny teninao sy ny fombanao izay manatona anay sy miaraka aminay ao amin'ny fiangonanao sy amin'ny alalan'ny fiangonanao. Mifona aminao zahay fa efa nisy ny fihetsika, ny fiteny, nanaovanay tsinotsinona anao sy ny sitraponao izay nasehonao amin'ny fomba mahandriamanitra anao, ary indrindra nambaranao tamin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta. Impiry akory zahay ry Tompo, impiry akory zahay no efa nanalabaraka anao, nefa mpandray ny fanasan'ny Tompo, nefa olo nefa vita batisa, efa niantso ny anaranao sy nideranao tamin'ny vavanay, ary zany vavanay izany ihany zay hinananay ny sakramenta isotroanay ny kapoka ary hideranay ny anaranao, singa entinay mamingana sy mitenin-dratsy ary manome alahelo anao, manafotoina ny namana, ary anesinesonay ny reny aza toy izay nataon'ny fariseo.
elo koa izandro jesosy tompo, na dia tsy nampoizinay aza, na dia izay ambaranay aza fa tsy heverinay ary tsy maharesy lahatra anay ka tsy tokony hataonay, dia hifonanay aminao. Fa tena fitenenandratsy ho an'ny fanahy masina ho ianao, ny toetra sy ny fomba toy izany. Koa vaozy ny sainay ry tompo, ampahirezony ray ny finoanay, ahaizanay mamantatra ny zavatra rehetra, ka hiazona izay tsara. Anao izay tsy ampalahelo ny fanahy masina, fa hankatoa ny teninao. Andriamanitra tsy toa, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ianao no any afaka manome anay aina sy hery vaovao ndray, analanay eo amin'ny fahajambana, dia ny tsy fahalalana sy ny tsy fahatakarana ny fitiavanao Andriamanitra, dia manjary tsy mahalala koa azy tsy mahita ny fahasoavanao sy ny fitahianao anay isan'andro. Ry Jesosy Kristy Tompo, tareo sy ampianaro zahay hibebaka, ka hahita sy hiaina ny tsiro ny filazantsara, ny fitarihy ny fanahy masina, ny fiombonana ao amin'ny fiangonana izay fiombonan'ny olona masina ho ianao. Maniry sy manantena izany famelan-keloko amin'ny anaranao izany zahay, ry mpamonjy anay io. Amen. Antsika izay efa niaikeloka sy ny fona teo anatrehan'Andriamanitra rehefa nahino ny sitrapony, dia indro ny teny soa mahafaly atolotry ny tompo antsika izay anambarany fa mamindra fo amintsika izy. Hoy ny tompo, noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo aminao aho. Mety aho, hoy Jesosy Kristy, madiova ianao. Koa voavelany elokareo noho ny anarany masina, miderahany tompontsika. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen.
dia ary sika iara iombona amin'ny fanekam-pinoana larana fahaefatra dia isika rehetra izay efa navelan'ny tompo heloka tao amin'i Jesosy Kristy. Iray feo isika na hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Ondran'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao, sy araka ny teniny nataon'i Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay, sy araka ny teniny nataon'ny Natanaela hoe raby io, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely, sy araka ny teniny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay ny mandre ka fantatra efa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao, sy araka ny teniny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary araka ny teniny nataon'ny Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay anolorana ny fanatitra isika dia nirakitra izany, zay ataontsika ao anatin'ny hira voalahatra mba hiderantsika an'Andriamanitra sy anatanterantsika izany fanoloran-tena izany, ary aorin'izay no hirsontsika ho amin'ny fizarana famaranana izao fotoana izao. Ankehitriny dia ho tanterantsika ny hira izay efa voalahatra ho tarihiny zava-maneno am'izany isika, ary atolotra ny tsodrano aoriany izany. Ho tanteraka aminareo any an-tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy Tompontsika mpiandry ondro lehibe hiala amina maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy eny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahaneo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo aniny fiadanana. Amen.
dio an'andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Misaotra ny tompo isika ry havana, misaotra an'andriamanitra, misaotra antsika rehetra koa ny ara-ny ombona amin'izao fiaraha-mivavaka izao, ka nandraisantsika ny afatr'andriamanitra sy ny ombona antsika ary eo ampiandrasana ny pentekosta izay ho tonga amin'ny heriny anio isika, ary mba hiasan'ny fanahy masina ao amintsika rehetra ny izany herinandro iomanantsika izany, ka hitantsika fifaliana amin'ny fideranan'andriamanitra sy ny fandraisana indray ny hery vaovao. Mirary soa ry havana. Bon après-midi, bonne semaine.